Faly miarahaba antsika rehetra, zany Jemima Zandriny Joda manampy anazy mitantana ity page Joda Bonus ity. Manomboka androany dia izany mitantana ny resaka vidéo. Ny zavatra ho resako entiko resahana anareo androany dia momba ny astuce psychologique. Zavatra afaka ampiasainareo andavanandro amin'ny fiarahamonina, mpiara-mianatra, mpiara-miasa, ilaina le izy. Astuce voalohany resahako anareo dia momba ny anxiété na nervosité. Rehefa nerveux nareo ohatra ka hamonjy entretien dia afaka mitsako chewing-gum na mihinana caca-pigeon kely. Amin'iny antsy le cerveau calmena kely dia amin'izay se détendre tsara. En gros, vous trompez votre cerveau zany. Astuce faharoa, raha ohatra hoe mandinika olona maharitra ianao dia afaka azahoanao information izay ilainao. Ohatra hoe raha mandangy aminao ohatra ny olona iray dia afaka mpanjininao maharitra izy dia le silence embarrassant iny mampatonga anazy teny marina aveo. Afaka andramanao zay amin'ny olona zay hitanao hoe mandangandangy aminao matetika ohatra. Dia astuce fahatelo, raha ohatra hoe dinihan'olona ianao ohatra any am-piangonana ianao, ampiasana na eny an-dalana dia afaka manoka kely ianao ohatra dia hitanao hoe mandinika anao satria manoka koa izy aveo manaraka anao. Satria hono mantsy ny manoka mifindra, ohatrany hoe grippe kely zany izy. Rehefa manoka ianao dia manoka koa ny olona iray mandinika anao. Dia astuce fahaefatra sady farany, raha te hinamana amin'ny olona hono ianao dia afaka angatanao service izy. Tsy voatery service goavana be mangataka vola be amina million na ohatrina, fa ohatra hoe mangataka mouchoir jeté kely ohatra, na hoe tsy haiko ohatrany hoe mangataka bonbon na zay fantatro hoe service kely afaka omeny. Amin'iny mantsy mahatonga le olona mieritreritra aveo hoe apprécienao ihany ke zany ilay olona dia lasa mazoto izy zany manampy anao. Dia izay zany ny astuce efatra nentiko anareo teo afaka ampiasaina andavanandro. Dia rapitso indray!